Ny karazam-bokatra rehetra mety sehoan'izay pratika zay avokoa. Ny pratika ny anti-dumping sy ny subvention io moa voasokajy amin'ny atao hoe concurrence déloyale. Maninona moa izy milazaina hoe concurrence déloyale? Déloyale izy satria misy ny atao hoe karazany hoe fihetsika hoe prédateur, zany hoe le entreprise na le gouvernement le pays mandefa entana aty zany manao an'izay fihetsika prédateur zay, zany hoe amidiny mora le entana aty mba ho faty le orinasa aty, de rehefa maty am'izay le orinasa maka toerana izy amin'ny tsena de manararaotra am'izay izy rehefa avy eo manjaka tokana zany rehefa lasa monopolisé le marché, manao karazany hoe conquête-n'le marché zany izy amina firenena zay andefasan'le entana dia afaka mivarotra fatiantoka mihitsy izy ao anatin'izay, de rehefa azony am'izay le tsena de eo am'izay izy manarina le fatiantoka. Zay zany le fihetsika izay isehoan'le dumping sy le subvention. Fa ny mahasamihafa azy fotsiny ny dumping zany de le orinasa ny manao an'izay fihetsika zay, fa ny subvention indray de le firenena le gouvernementan'le firenena mihitsy manao an'izay fihetsika zay. Ohatra hoe misy firenena anankiray ohatra hoe andeha hanao manana politika izy hoe hanao conquête ny marché aty Afrika ohatra, zay ny politika, de zay orinasa ao aminy manao exportation aty Afrika na hoe eto Madagasikara de omeny subvention mba afaka hivarotra mora, de rehefa maty am'izay le orinasa aty de mahazo aina am'izay zany le orinasa aty de azony le tsena de manao zay tiany atao am'izay zany anatin'izay. Ny fihetsika hoe accroissement d'importation indray zay tokony andraisana ny mesure de sauvegarde indray izany tsy voatery misy an'le concurrence déloyale araka an'le voalazoko teo, fa raha vao mitoboka fotsiny le entana ka tsy zakatsika zany le fifaninanana aminy dia afaka mandray fepetra fiarovana azy mandritra ny fotoana voafetra, de rehefa avy eo zany sokafana am'izay koa zany le fifaninanana malalaka rehefa avy eo. Izy io zany ny araka an'le fanontaniana teo hoe karazam-bokatra inona de ny rehetrarehetra de mety misy an'izay daholo, zay vokatra rehetra avela tsy afaka hiteny raha ohatra hoe sy mivaly ny fanadihadiana mikasika an'izay, fa ny fanadihadiana efa atao zany de vokatra telo aloha zany hatreto, de ny vovo-tsavony, ny bodofotsy, de ny vokatra hoe paty alimentaire zany. Ireo zany aloha zany no anokafana fanadihadiana zany zao satria ireo zany no nahatonga fitarainana ara-dalàna aty aminay izay ahafahana nanokatra ny fanadihadiana. Aiza ho aiza ny orinasa zany manao fitoriana aty aminareo? Aty amin'ny ANMCC, amin'ny ANMCC izy no mitondra an'le fitarainana, de zay moa ny anton'izao formation zao satria izy io manko zany ny fampiasana an'io instrument de défense commerciale io dia misy lalàna iraisam-pirenena zany mifehy anazy io, de ifampiasana an'izay lalàna iraisam-pirenena zay dia mitarika an'le firenena tsirairay avy zay mampiasa an'io zany tsy maintsy manaja an'le pitsipitsiny ao anatin'io lalàna zay fampifehezana io, satria raha vao tsy manaja an'io lalàna fampifehezana io anao dia hoentina eo anatrehan'ny organe de règlement des différends eo amin'ny OMC, Organisation mondiale du commerce, de am'izay fotoana zay zany mety angatahana zareo fandravana le fepetra zay raisonao, de dikan'izay zany tena mila tandemana sahala amin'ny anak'Andriamaso zany ny fanajana ny pitsipitsiny ao anatin'izy io manomboka amin'ny fanomanana n'le requête, satria tsy afaka sokafanao aloha le requête raha tsy feno aloha misy fepetra tsy maintsy fenoina amin'le anokafana ny requête zay aloha.